Aza malala isan'ny faly indray ny tenako miaona aminareo miaraka midinidinika ny soratra masina mba halavorary ny fiomanantsika amin'ny fiavian'i Kristy. Ankehitriny dia hivavaka isika mialohan'izany. Tompo Andriamanitra eo, rainay ianao ary rainay manomana ny fiainana mandrakizay ho anay satria tianao izahay. Koa dia ampio izay hiomana ho amin'izany. Apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay rehetra noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fiavian'i Kristy dia tena fanehoany ny atao hoe fitiavana farany tampony indrindra ny amin'izany atao hoe fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Raha mitodika sy miondrika atao amin'ity fiainana ity isika dia mahita fa be dia be ireo zava-manahirana satria mijaly, marary ny olona. Manjaka dia manjaka ny herisetra etsy sy eroa, ny ady etsy sy eroa, ny toetra ny toetany rehetra mivadibadika, ao ny tondra-drano maherisetra ary, ao ny maintany etsy sy eroa. Hoy ny bokin'ny Apokalipsy mikasika an'izany indrindra, ny Apokalipsy 12, satria tsy avy amin'Andriamanitra ange zany. Hoy ny teny, Apokalipsy 12 ka ny andininy 12. Ary noho izany mifalia ary lanitra sy ianareo izay monina ao aminy. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Ry havana, izany ny toe-javatra misy eto amin'ity tany ity. Ilay ratsy dia tapa-kevitra, ny ampijaly, ny tany rehetra, amin'ny lafiny rehetrarehetra. Soa ihany fa hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 2:1 ka hatramin'ny 7. Jaona 2:4 ka ny andininy 1 ka hatramin'ny 7. Hoy ny teny ny amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 2:4, Jaona 2:4 ka ny andininy 1. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy. Miangava antsika hitadidy ny teny rehetrarehetra izay ambaran'i Jesosy eto, satria misy lanjany lehibe amin'ny dinidinitsika izany. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray nareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ry havana, ny fiavian'i Jesosy Kristy dia ambara eto fa tena zavatra isy. Ary mahagaga fa ny bokin'ny Apokalipsy izay tsy mitantara afa-tsy ny fiavian'i Kristy amin'ny lafiny rehetrarehetra dia milaza fa io fiavian'i Kristy io dia tahaka ny fionan'ny mpampakatra sy ny ampakarina. Ao amin'ny Apokalipsy 7 dia manambara an'izany mihitsy hoe ny fiavian'i Kristy dia tahaka ny fampakaram-bady mihitsy. Hitantsika zany fa raha jerena fiavian'i Kristy dia tsy tokony jerena hoe zavatra ampalahelo na ampitahotra, zany hoe fiafarany zao tontolo zao zany, fa vao mainka aza tokony ampisy fanantenana ao amintsika hoe zay zany ny efaran'ity tany ity. Apokalipsy 7 ka ny andininy 9 sy 7. Dia nare feo tahaka ny andro vahoaka betsaka aho, sy tahaka ny firondrony ranobe, ary tahaka ny fikotriky ny kotrokorana mafy, nanao hoe Aleloia. Fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsitoy ny mpanjaka, aoka sika hifaly sy ravoravo ka nome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Ry havana isany.
ny fiavian'i Kristy dia fanondrony dia vaovao mahafaly satria tahaka ny hoe fampakaram-bady izany. Ary ny vehivavy izay ao ampakariny eto dia tsy iza fa araka voalaza ny Efesianina 5 ka ny 5:20 dia ny fianakavian'i Kristy izay antsoina amin'ny teny hafa koa hoe fiangonana. Efesianina 5 ka ny 5:20 no manambara an'izany. Hoy ny teny ny soratra masina. Ianareo lehilahy sarisary ataon'ny apôstôly Paoly ity, tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonany ka nanolorany tenany hamonjy azy. Ho an'ny mpandinika ho antsika rehetra dia tsy maka lavitra isika fa fiangonana mira vadin'i Kristy raha tenenina amin'ny teny tsotra izany. Mba ahafantarantsika ny zavatsoa raketin'ity teny eo amin'ny Jaona 4:20 ka ny 1 ka hatramin'ny 7 ity dia andao ho jerentsika amin'ny alalan'ny sary izay asian'ny fanambadian'ny Hebreo fahizay ireo dingana 3 izay hitantsika amin'ny fanambadiana, hitantsika koa amin'ny dingana 3 nataon'i Jesosy Kristy. Dingana voalohany eo amin'ny fanambadiana tany Hebreo fahizay. Io no fotoana fofombady teo amin'ny Hebreo izay atrehana. Toy izao ny fanatanterahana an'izany. Mianga raha lehilahy makany amin'ny fianakavian'ny vavy, mitondra ny ray aman-dreniny tahaka ny hoe tamin'ny andro malagasy koa, ankehitriny koa, mitondra ny ray aman-dreny angatabady izany. Eo amin'ny tantaran'ny Genesis 4:20 ohatra momba ny Isaka, eo amin'ny tantaran'ny Samsona ao amin'ny Pitsara 4:20 dia nandeha ireo lehilahy ireo, indrindra fa momba amin'ny Samsona, dia nentiny ny ray aman-dreny angatabady anao ny famofona amin'izay vady izay safidy ny amin'ny fianakaviana izany. Dia tadidio fa tahaka izany koa ny fiavian'i Jesosy Kristy izay ambarany momba ny fiangonana ho ankohonany. Na andao ny lanitra Jesosy mba hahazoany ny vadiny dia ny fiangonana izany. Fanody izany amin'ilay tenin'ny apôstôly Paoly, ao amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly izay hitantsika ao amin'ny Koritiana 2 2:20 ka ny 2. Tsy misy tonga ho azy mihitsy eo amin'ny tenin'Andriamanitra raha ny teny Jesosy hoe andeha ho any amin'ny raiko aho ka hanomana fitoerana ho anareo. Fa fahasarom-piary ny 2 amin'ny Koritiana 2 2:20 fa fahasarom-piaro araka an'Andriamanitra no mahasarom-piaro ahy aminareo fa nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo mba atolotra tahaka ny Virjina madio ho an'i Kristy. Izany no sary entina anehoana an'izany atao hoe fifandraisan'i Jesosy sy ny fiangonany. Koa nanome toky izany Jesosy tamin'ny fotoana fifanofona, tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, tamin'ny tsanganany, ary dia nilazany fa mbola hiverina indray izy. Ry havana, izay rehetra mikasika momba amin'ny fanambadiana tamin'ny Hebreo fahizay dia toa jiro manazava ny amin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Nandao ny ray ny Jesosy mba hifamofo amin'ny fiangonany amin'ny alalan'ny dot izay nomeny dia ny fahafatesany, ny tsanganany tamin'ny maty, natolotry ny ainy mba hahazoany an'ilay vadiny dia ny fiangonana izany. Ary ny eken'Andriamanitra izany, ny eken'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Galatiana 3 ka ny 7:20 izay efa vakitsika teto talohan'izao tamin'ity herinandro ity dia milaza fa izay rehetra natao batisa dia nitafy an'i Kristy. Misy fomba fiteny tsika hoe rehefa misy olona lehilahy anankiray manana vady anankiray dia hoy ny olona hoe izy no madama an'izao na madama an'izao. Fiangonana dia azo lazaina hoe madama an'i Kristy, an'i Kristy tanteraka, azy tanteraka. Ary saro-piaro Jesosy amin'izany, tiany ny fiangonana. Be deaibe no miantsoantsony amin'ny hoe za dia fiangonan'i Kristy Jesosy sy ny rehetrarehetra,
Fa anankiray ihany ny fiangonana Jesosy. Jesosy tsy mba mampirafy. Anankiray ihany. Dia ambarany hoe ao amin'ny Apokalipsy 4:12, indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana ny Jesosy sy ny finoana tanteraka izay zavatra ambarato, fa tsisy hoe ongotana ity satria ratsiratsy kokoa. Tsia, satria tsy azoazo ny aiko ity baiboly ity. Sia, izany natao hoe vadin'i Kristy na ny fiangonana. Rehefa vita ary zany izay hoe tahaka ny hoe fangataham-bady na fanamafisana ny atao hoe fifamofona izay, dia misy dingana faharoa. Tonga ny fanomanana ny mariazy. Tsy eo dia miara-mipetraka ilay vehivavy sy lehilahy alohan'ny mariazy, fa misy ny fanomanana ny tena mariazy lehibe. Ary izay koa no mahatonga antsika milaza hoe ny vavy sy ny lahy dia tsy tokony miara-mipetraka aloha alohan'ny fanambadiana. Tamin'ny Hebreo fahizay rehefa vita ny fanofona dia tsy mbola miara-mipetraka ireo, fa samy mandeha hanomana ny mariazy. Ny lahy dia mody any aminy manomana ny trano andraisana ny vadiny. Tahaka izany koa Jesosy, vita ny mariazy amin'ny alalan'ny fanehoana ny hoe tia ny peratra tamin'izany zany dia ny batisa. Karazana fanekena io. Ary dia rehefa avy eo dia andeha ody any amin'ny rainy izy hanomana toerana ho amintsika tsirairay avy. Izany tokoa nge nambarany amin'ny miteny ity, andeha aza malahelo ny fonareo hoe Jesosy ao trano raiko misy fitoerana marina maro, fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Zany hoe tiako ianareo fa ho karakaraiko ity mariazy tsika ity. Andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Tahaka izany koa tamin'ny andron'ny Hebreo, ny lehilahy ray mpianakaviana azy dia hanorina tokantrano, ary ny vehivavy koa dia hiomana. Tamin'ny andron'ny Hebreo fahizay, miomana manao izay hatsarana ny tena, mikarakara ny fitaovana izay ampidirana ao amin'ny tokantrano. Amintsika malagasy dia ohatra mba misy an'izay taratry ny Hebreo zay. Rehefa misy ny mariazy eto dia indraindray hita eny amin'ny tomobile manao ny cortège, iny eny ny fandriana entin'ny zazavavy sy ny sisa sy ny sisa. Dia voalaza eto fa tokony hiomana koa raha zazavavy. Jesosy dia efa miomana zany manomana ny toerana ao antsika. Raha zazavavy koa dia tsy inona izany fa ny fiangonana, hoy ny tenin'Andriamanitra, satria Jesosy ny lohan'ny fiangonana, dia manomana ny vatany, manao manimanitra, manao izay atsara tarehy azy. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Estera, rehefa niomana anambady any Asuerosy izy. Eo amin'ny lafiny ara-panahy dia misy ny atao hoe manao zavatra mety mahatsaratsara antsika ara-panahy na ny produit de beauté ny ara-panahy. Mialatsiny raha nantefa teny frantsay kely mba hanao tonga azy lalindalina, satria mino aho fa misy tanora miaino an'izao fotoana izao dia mampiasa kely an'izany aho. Dia misy zavatra anankiray izay fahatsarana entin'ny fiangonana hanomanana ny fiainany amin'i Jesosy Kristy. Dia tsy ino izany fa ilay hitantsika ao amin'ny Tesaloniana voalohany ka toko fahadimy. Tesaloniana voalohany toko fahadimy ka ny andininy fa 3:20. Inona re raha mbola indramina ihany le tenin'ny tanora amin'izao fotoana izao hoe ny produit de beauté ny fiangonana na izay rehetra manaraka ny sitrapon'i Jesosy ny andiny fa 3:20. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny fitenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho ambenana daholo ny fiainantsika na ara-panahy na ara-batana na ara-tsaina, mba ho mendrika an'izany fanambadiana lehibe omanin' Jesosy izany. Tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany sy ny fiarahana mivavaka amin'Andriamanitra no antotosan'izany rehetrarehetra izany. Satria ity tenin'Andriamanitra ity dia manefy antsika ho amin'ny fiomanana ao amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ho vontony izany. Ary ity teny ity dia manamasina antsika koa izy,
satria zany dia efa nomanin'Andriamanitra ho atao amintsika. Vonao amin'izany ve isika? Zay ny dingana faharoa. Dingana fahatelo, dinga ny fampakaram-bady. Sarotra mihitsy zany hoe olona mpifankatia ka dia hoe ianao tia an-drazazavavy, razazalahy, ianao tia an-drazazavavy. Dia hoe dia mifankatia zay fa za tsy tia hiara-mipetraka aminy mihitsy aho. Tadidio fa tsy tianao zany razazalahy. Raha izay mifandehany. Amintsika koa dia fa ny mpitiavan'Andriamanitra antsika dia hoy izy hoe ary raha andeha anapoatra fitoerana anareo aho dia ho avy indray ka handrainareo any amiko ka izay toerako ny toeranareo koa. Raha misy lehilahy anankiray mifamofa amin'ny vehivavy anankiray ka tena tiany io vehivavy io dia izy hoe andao amin'izay tsika hivady. Izany ny fanehoana fitiavana ambony dia ambony. Ary dia Jesosy dia naneho an'izany ary aneho an'izany amin'ny fiaviany fandroany indray. Tsy mandainga izy satria tia antsika. Andriamanitra fitiavana. Satria tsy milalao fitiavana mihitsy tia Andriamanitra ity. Fa tena fitiavana marim-potitra. Ho avy indray aho. Zany no afatra mezinezina ambarany amintsika amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny Matthieu 5:20 izay tsy hovakintsika eto dia aseho amin'ny alalany sariny fampakaram-bady izany feonan-dehibe amin'ny Jesosy Kristy izany. Rehefa vita ny fiomanana amin'ny mariazy, vita ny trano antsika amin'izay omany Jesosy, dia andeha tokoa ny vadiny hoentin' Jesosy eo amin'ny tokantranony. Ity ny trano izay nomaniko ho anareo tsiraray avy. Mino aho fa sika tsiraray avy dia samba mietanetana hiomana ho an'izany fiaviany Kristy izany. Ao an-tranony rainy no ankalazana ny mariazy ny zanak'ondry araka voalazan'ny Apokalipsy 7:20 ka 9:7 ireo. Ny fiaviany Jesosy dia fampakaram-bady lehibe dia lehibe, tsy takatry ny mpanefoefo. Ary ianao dia voasa amin'izany. Voasa daholo sika, efa alefan'Andriamanitra ny carte d'invitation, ary dia anjaranao mieritreritra ankehitriny. Satria Andriamanitra dia tiany koa mbo anisany tonga any amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Miomana hitsenan'i Jesosy Kristy. Zany no afatra mezinezina ambaran'ity Jaona 4:20 ny 9 ka hatramin'ny 7 ity. Satria ilay Jesosy tianao dia efa manomana toerana any. Ary mino marina amina tokoa aho fa efa misy ny anaranao any. Kanefa rehefa lavinao izany dia mitsana ho azy ilay anarana. Satria efa tiany ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany ianao rehefa nanaiky azy teo amin'ny ranobatisa ho anisan'ny zanak'Andriamanitra. Ny tompony omba antsika ary hitantana antsika ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany ka hampiona antsika an' Jesosy rehefa ho avy tsy ho ela izy ary izy anie hitahy antsika mandrakariva. Amen. Zao dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, tena be fitiavana ianao ary profon'izany dia ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy. Ary dia ho afahanao ny aratsiana sy ny zavatra rehetra izay hita fa mampijaly eto amin'ity tany ity vokatry ny asan'ny Satana. Koa dia apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay Tompo. Misaotra indrindra noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.